rapitsy de ny rapitsy ihany aloha za de hitondra ny vahaolana farak'izay aingana ho anatananarivo renivohitra rapitsy ihany fa tsy andrasana herinandro na amam-bolana na faly miarabatsika jiaby mpanaraka ny sian'ity vaovao malagasy ny fiainam-pirenena fiainam-boaka amin'ny ankapobeny no zaraintsika eto araka ny hitantsika fa nihokevitry nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mahakasiky ny olana jiro sy rano na rano zany eto Antananarivo ary nanamafy izy ny teny fa hoe rapitso de rapitso ihany izy dia hamahany olana fa manana solution mahakasika ny rano izany ary ny tehaka manko ireto mpanoana azy ireto ary ny mahagaga dia voatsilakoly ihany koa izy nandeha tamin'ny fandaharana televiziona malagasy hitantsika anatin'ny video ity ihany koa ary ny teny mahakasiky ny olana mahakasiky ny rano ary mihany koa efa nitondra vahaolana manana vahaolana mahagaga dia mbola mitehaka mbola misy ihany manohana ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity amin'izao fotoana izao manko na ny mpanohana azy manko dia vaky beo ary mivoaka tao anatin'ny fahanginana hitantsika amin'izany zao lalateny Rakotondrazafy ny teny izy mahakasika ny resaka jirama jiro tapaka delestazy tamin'ny izy nanao ny volony koa tapaka ny jiro tamin'izany tsy izy rery anefa no maneho hevitra zany fa ny mpisehatra réseaux sociaux rehetrarehetra zany hitantsika ihany koa vaovao ao anatin'ity vaovao 24/7 ty mahakasika ny fijalian'ny rano amin'ny aéroport Ivato izay ndao aro jerentsika fa nihokevitra sy amin'ny alalan'ny publication sary hitantsika ao anatin'ity video ity ary zay ihany koa tompolasy tompovavy no afaka nozaraintsika eto ary azadino hatrany ny abonné na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika matsaratsara zavatra izay makasitraka makately tompolay izy tompovavy fantatro fa ankehitriny tsika tena misedra olana mafy ihany koa amin'ny resaka rano amin'ny resaka jiro de zay ny taritako ny saintsika hoe ohatran'izao hôpitaly zao nanaovantsika an'izany zavatra rehetra zany satria ny ponina de mitombo ny fododrafitrasa teto amintsika nefa tsy mitombo nanaraka an'izay a fitombon'ny ponina izay zay nanaovantsika hôpitaly manara-penitra ary zay ihany koa no mbola averiko so apetraka eto ihany koa fa raha mijaly ranotsika mijaly jirotsika dia mametraka amin'ny fanamby ary mitady vahaolana ametraka vahaolana ao anatin'ny foezaka sy ny lavitezaka fa milaza aminareo a fa tsy maintsy vitatsika ary tsy maintsy ataotsika ny analana ny olana Madagasikara ao anatin'izany olana zay ianatsika ankehitriny izao tsy matory andro manal ary za moa teneniko amin'ny ministra de ny hoe aza hitondrana olana fotsiny a fa mba hoeto amiko ny vahaolana ary zay ny teneniko amin'ny vahoaka malagasy hoe ampahafantariko ny olana hoe tena misedra olana tsika amin'izany zavatra ianatsika ny resaka jiro sy rano zany a fa iresaka hitafa amin'ny vahoaka malagasy a tsy ho ela ary omeko aminareo miaraka amin'ny ministra tompony andraikitra hoe zao ny vahaolana ho apetratsika ary zao ny vahaolana tsy maintsy ho apetratsika zay ny zavatra tsy maintsy ho atao rapitsy de ny rapitsy ihany aloha za de hitondra ny vahaolana farak'izay aingana ho anatananarivo renivohitra rapitsy ihany fa tsy andrasana herinandro na rano viriky niaraka tamin'ny jirama hoe tsy mety fa ahoana inona ny fomba aingana aloha alohan'ny andrasana n'ilay tena hoe vahaolana maharitra azahoany ny vahoaka rano de zay ny mahatonga ny jirama tokony manazava hoe vonoana aloha ny aty de tsy mahazo lay ny ary satria raha ohatra ianao zany ka maka trano anankiray de eritrereto tsara ohatra hoe maka rano ny ohatra misy étage maromaro de maka rano amin'ny étage voalohany étage faharoa de mazava ho azy fa tsy tonga any amin'ny étage fahadimy intsony ny rano rano viriky niaraka tamin'ny jirama hoe tsy mety fa ahoana inona ny fomba aingana aloha alohan'ny andrasana n'ilay tena hoe vahaolana maharitra azahoany ny vahoaka rano de zay ny mahatonga ny jirama tokony manazava hoe vonoana aloha ny aty de tsy mahazo lay ny ary satria raha ohatra ianao zany ka maka trano anankiray de eritrereto tsara ohatra hoe maka rano ny ohatra misy étage maromaro de maka rano amin'ny étage voalohany étage faharoa de mazava ho azy fa tsy tonga any amin'ny étage fahadimy intsony ny rano